tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no ijoroantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no ijoroantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara raha n'olotra ny aina olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagniry. Iantrao aho ry Andriamanitra fa miantso anao tontolo andro. Ianao ry Tompo no magnazava ny fo sy malemy fagnahy. Be hatsaram-po amin'izay rehetra miantso anao. Mbola tsy tapaka ny manolotro teny fiarabagna agneniky ny tokantragnontsika tsiraikiraiky. Ho anao izay mitandregny ny radio Fagniry ny diocèse izay raisintsika mivantagna avy aty katedraly agnatin'ny centre social polyvalent Ramose Lucien Botovasoa. Atolotro atsika amin'izao alahady 12 tsotra mandavantaogna agnatin'ny taonaby zao ny toriteny fampianaragna hafatra zay nataon'ray aman-drenitsika de Monseigneur Benjamin Marc Caramarson mentefa amin'ny tsiraikiraiky indrindra ho antsika zay afaka maharegny sy mitandregny mivantagna ny onjam-peon'ny radio Fagniry. Ke managna loha hevitra raiky atsika iniany hodinintsika ho fakafakaintsika de ny hoe tsy mora ny magnaraka ny Jesoa fa misy azo fijaliagna. Ka andiniantsika ny loha hevitra izay tsara tarebe namezan'ny fiangonana antsika iniany ty de aleo atsika hitandregny ireo vaky teny telo izay vakintsika miseseto amba ahafahantsika mandray moramora zay fampianarana sy toriteny atao ho antsika afaran'izay famakiagna ny tenin'Andriamanitra izay. Ka araho ary hatramin'ny farany. Fankalazana ny tenin'Andriamanitra. Vaky teny masina voalohany. Tamin'izany andro zany, hoy Moïse niteny tamin'ny vahoaka Israely nanao hoe: ankehitriny ry Israely, inoy ny didy amin'ny pitsipoka atoroko itandremanareo azy, mba ho velona ianareo, ka hiditra sy hanana ny tany onenan'ny Tompo Andriamanitry. Onenan'ny Tompo Andriamanitry ny razanareo ianareo. Aza manampy izay andidiako anareo, na manala amin'izany akory, fa tandremo ny didin'ny Tompo Andriamanitrareo, izay andidiako anareo. Koa tandremo sy tanterao izany, fa izany no saina amampahendrena ho anareo eo mason'ny firenena izay andre izany lalàna rehetra izany. Ka ho vaky hoe, vahoaka endry sy manan-tsaina tokoa io firenena lehibe io.
fa iza tokoa moa no firenendehibe anan'Andriamanitra akaiky azy tahaka ny mahakaiky antsika ny Tompo Andriamanitritsika isaky ny iantsoantsika azy. Ary zovy no firenendehibe manandidy amanipitsipoka marina toy izao lalàna ataoko eo anoloanareo anio zao. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Endrega valina mapirahona mameno ny fofao aminao Tompo, mameno ny fofao aminao toeran-tsamanao misitranao Tompo. Endrega valina mapirahona mameno ny fofao aminao Tompo, mameno ny fofao aminao toeran-tsamanao misitranao Tompo. Manitra Tompo ambelo fa ianao redo any kafeko asambarako tokana tany. Tsy masitako tsony tokoa iramasina tokana tany fa nandeha izay matoky azy. Ankiorany sampy amaroina tsy ianao makisoro ny tsony tsy tonono fianarana kory. Ianao rery tompony lova ary zanako mandrakizay verantsony natokana ho ay. Finaritra mandrakizay zay mitatra ho akavananao asambarana tsy mety ritra. Zanakano akany aminao mba hanomana lapao anay idaranay ny fitiavanao. Endrega valina mapiravona mameno ny fofao aminao Tompo, mameno ny fofao aminao toeran-tsamanao misitratao Tompo. Endrega valina mapiravona mameno ny fofao aminao Tompo, mameno ny fofao aminao toeran-tsamanao misitratao Tompo. Ry kristianina ava malala, reso amin'ny mpalemem-panahy ny fanomezan-tsoa rehetra sy ny fahasoavana tanteraka rehetra avy anambony, ka midina avy amin'ny iray fahazavana izay tsy manampiovaovana na aloka avy amin'ny fiodinana. Niteraka antsika ny sitrapo tamin'ny tenin'ny fahamarinana izy mba ho santatry ny zavaboariny isika, ary reso amin'ny mpalemem-panahy ny teny voafafy aminareo izay mahavonjy ny fanahinareo. Aza mamita tena amin'ny hevi-poana nefa fa miezaha ho mpanatanteraka ny teny fa tsy ompiainy fotsiny. Izao ny fivavahana madio sy tsy misy tsiny eo anatrehan'Andriamanitra ray. Ny manampy ny kamboty sy ny mpitondra-tena amin'ny fahoriany ary ny miaro tena ho amin'ny ary ny miaro tena tsy voaloton'izao tontolo izao. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Evanjely Masiny nosoratan'i Matsindahy Marika ny toko 7. Ny didin'Andriamanitra foinareo fa ny fanaon'ny olona kosa tananareo. Tamin'izany andro zany dia niangona teo amin'ny Jesoa ny farisianina
tsy ny mpanoradalana sasany avy tany Jerosalema, ka nahita ny mpianany sasany nihinana tamin'ny tanana tsy madio, izany hoe tsy voasasa. Fa ny farisianina sy ny Jody rehetra dia tsy mihinana raha tsy efa voasasa tsara aloha ny tanany, fa mitana ny fanaondrazany izy. Ary raha avy any an-kianja izy dia tsy mihinan-kaniny raha tsy efa nisasa. Maro koa ny fomban-drazana hafa no raisiny ho tanana, dia ny fanasana ny kapoaka, ny tavoara, ny fanakavarahiny, ary ny farafara fihinanana. Ka dia nanontany azy ny farisianina mba mpanora-dalàna nagnano hoe, nahoana ny mpianatrao no tsy mitandriny ny fanaondrazana, fa mihinana amin'ny tanana tsy misasa? Ary hoy ny navaliny azy ireo, mariny tokoa ny naminaniany izay ianareo mpiatsara velatsihy, araka ny voasoratra hoe, ity firenena ity manaja ahy amin'ny molony, fa manalavitra ahy ny fony. Koa foana ny vavahan'ireo amiko, satria didin'olombelona no ataony fampianarana, ny didin'Andriamanitra afoinareo, fa ny fanaon'ny olona kosa tananareo. Ary nagnantso ny vahoaka nankeo aminy indray izy, ka nanao taminy hoe, mihenoa ahy ianareo rehetra, ka mahafantara, tsy ny zavatra avy any ivelany miditra ao anatin'ny olona no mahaloto azy, fa izay mivoaka avy ao anatin'ny olona no mahaloto azy, satria avy ao anaty dia avy amin'ny fon'ny olona no iavian'ny sain-dratsy. Dia ny fakambadin'olona, ny fijangajangana, ny famonoana olona, ny halatra, ny fahihirana, ny hasomparana, ny hafetsien-dratsy, ny fijejojejoana, ny fialonana, ny vavaratsy, ny fiavonavonana, ny fahadalana. Izany zava-dratsy rehetra izany no avy ao anatin'ny olona ka mahaloto azy. Izany araka kalazaontsika fa masiny ny tenin'ny Tompo, verany ho anao ry Kristy. Ry kristianina havana, raha nofaranantsika ary tamin'ny alahady lasa teo, alahady sotra 120 mandavataona, ny fandalinana ny evanjeliny masina zoany toko 9 nandalinantsika ny Eukaristia miainga avy amin'ny famantarana nataon'i Jesoa ny fampitomboana ny mofo, ka niainga tamin'ny izay tokoa ny fampianaran'i Jesoa momba ny Eukaristia, izay nanambarany fa izy tokoa no mofonaina mahavelona, izy tokoa no loharano mamelona asika, ka izay misotro ny rany sy mihinana ny nofony dia hanana ny fiainana mandrakizay. Maro ny tafitohina tamin'izay, fa ny Pierre sy ny namany kosa dia ny safidy fa i Jesoa ny teny mahavelona. Dia izay tokoa sy maintsy misafidy isika eo amin'ny fiainantsika, na anaraka ny Jesoa tanteraka ary dia mivelona an'izay teny mahavelona izay. Ka izay mivelona ny teny mahavelona izay ny atao hoe fanompoana, ary izay no alaliantsika tamin'ny filan-kevitra pastoraly, ka sy maintsy mikatroka isika eo anivon'ny fikamanana masina ho isika, eo amin'ny nivon'ny fikatrohana, ny firohotana, ary indrindraindrindra manompo amin'ny alalan'ny voameran'asa maro isan-karazany izay aneho isika fa isika izao ny Kristy mpiarabelona amin'olona, ka mahatonga asika ho taranaka mpanorona eglizy tranon'Andriamanitra ary eglizy olona velona. Ka amin'izao alahady sotra 20 mandavataona miverina amin'ny evanjeliny masinday Marka ary sika amin'izao taona by izao, ka mifanozo sara ary manohy ny fampianarana nataon'i Jesoa, sy maintsy manaradia azy isika, ka
mba izay indrindra hoy ny lohevitra arosin'ny eglizy amin'izao lahaditsotra 20 mandavataona izao, sy mora tokoa ny manaraka an' Jesosy fa sy maintsy mitondra ny azo fizaliana, sy maintsy misy fizaliana. Izay no mahatonga asika milaza fa sy baka plus no fanarahandian'ny Kristy fa baka moins, zany hoe ireo zay mamatipatotra asika, zay ireo zay manakorotana ny fiainantsika dia sy maintsy diovy ny fanahy masina. Zay ny asan'ny fanahy masina mpanamarina, mpanadio ho isika. Ary dia izay tokoa no ambarany Jesosy ao amin'ny evanjely, mba sy fanazana amolotra fosiny no atao fa amin'ny fiainana manontoro. Zany hoe sy ny fomba averiveritsika matetika zay, sy ny fomba no rasy fa ny fanaosika no matetika mifanohitra amin'izay fomba izay, satria raha tena fomba marina ny fomba dia mikazy mandrakariva ny soatoavina, ary zay soatoavina zay dia araky ny naharian'Andriamanitra atsika dia no harian'Andriamanitra hitovy endrika aminy isika, ka noho izany ny fomba dia atao hivelomantsika ny zay mahaendrika Andriamanitra atsika zay, na firenen'inona anao na firenen'inona dia efa noharian'Andriamanitra hatramin'ny voalohany, fa ny fanao vokatry ny fahotana no matetika no manakorotana an'izay faharian'Andriamanitra atsika mitovy endrika amin'izay. Ka io fanao sika vokatry ny mahampanota asika io no manimba ny fiainatsika. Ka izay no ambarany Jesosy amin'ny evanjely androany, mba iverina amin'ny laony. Ary zay raha teo moa no antondian'i Jesosy eto tany, ary zay ny fahasoavana ho asika. Ka noho izany aoka sy asiana fisaraham-belatsia ny fanatanterahasika ny fomba, fa araky n'izay fanazana ny soatoavina. Ka ny soatoavina fototra dia ny fifanazana, ary ao anatin'ny fifanazana dia ny voalohany indrindra dia ny fanazana ny aina sy ny fanazana ny hafa. Ka izay indrindra oka ny fosika ary ho fo vaovao. Ary zay no mahatonga an' Jesosy milaza fa io fosika io no manimba n'izay fifandraisasika izay sy ny zavatra avy any ivelany miditra ao anatin'ny olona no mahaloto azy. Hoy Jesosy ao amin'ny evanjely fa zay mivoaka avy ao anatin'ny olona no mahaloto azy. Dia tanisain'i Jesosy izay zavatra mahatonga fahalotona ao amin'ny fonsika ao zay, dia hoy izy ny fakambadin'ny olona, ny fijangazangana, ny famonon'olona, ny alatra, ny fahirana, ny asoparana, ny afesen-drasy, ny fizejozezona, ny adalana. Ireo rehetra ireo dia fantatrasika fa vokatry ny mahampanota atsika, ary dia ireo ny fanao manimba ary manapotika ny fiainatsika. Ka raha tisika ho taranaka mpanorina atsika dia sy maintsy mandresy an'ireo ka miditra amin'ny fiainam-baovao. Ary zay no kendresika ary irisika angatasika ny fahasoavan'Andriamanitra taorianan'izay filan-kevitra pastoraly izay, mba ho fo vaovao ny fosika ka mahatonga asika ho taranaka mpanorina. Ary dia matetika isika ny mamerina izao androsika izao, ity tanànasika ity, ny diosesika, ny firenensika dia mila fo ny diovin'Andriamanitra, fo araky ny sitrak'Andriamanitra. Ary dia zay no ambarany vakiteny voalohany ao amin'ny bokyny Deuteronome, mba hiahanana fo vaovao ka amin'izay ho vahoaka endry sy manasaina tokoa isika araky ny voalazan'io vakiteny io. Ka inona no atao? Ny vakiteny faharoa, ny masinday Jakoba no manantitrantitra amintsika ary mbola mamerina fa ny fanatanterahana ny sitrak'Andriamanitra, izany hoe mitoetra ao amin'i Jesosy ary itoeran'i Jesosy isika no ahatonga asika hiavao ary anova ny fosika. Ka ny afataratsika azy dia isika manao soa, manasoa
ary mikasaka mandrakariva izay soa iombonana zay manao manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra, ka ny sitrapon'Andriamanitra dia isika mikarakara ny hafa ary manasoa ny hafa. Dia izay noa ananaran'ny Masinda Jakoba ansika amin'ny vakiteny faharoa, manampia ny kamboty sy ny mpitondra tena, zany hoe miezaka mandrakariva maneho ny fitiavan'Andriamanitra amin'ny fiainatsika, ka izay lay finoana arainasa ary zay ny fitiavana sy ambava isony fa tanteraina eo amin'ny fiainatsika. Ry Jesosy Tompo, ampianarinao tokoa ary zahay amin'izao lalana izoran'ny tanora ho any amin'ny IGMJ zao, mba sy ny ambava fosiny fa amin'ny fiainanay manontolo no ivelomanay ny finoana ary ovao ny fonay mba fo mitepo araky ny fonao ny fonay, ka amin'izay ny ataonay rehetrarehetra dia mandesy ireo zay tady anapotika anay mba ny fiainanay manontolo ho fanatanterana ny didin'Andriamanitra sy ambava fosiny fa amin'ny fiainanay andresenay ny fiasaram-belasi araky ny fomba matetika atao, ka mahatonga ny fiainanay ho simba, ny fifandraisanay ho simba, ilay teny mazatra ataon'ny olona sy ny tany ny fady fa ny vavan'olona ka raha tsy hita dia manao zay sy mety zahay. Ampio ny conscience-nay, zany hoe ny maha izahay anay mba ho ifanaraka tokoa amin'ny mazanak'Andriamanitra anay. Ry Jesosy Tompo, marina sy ho tratranay olombelona ny falavorariana ambaranao, kanefa ampio zahay iezaka mandrakariva andresin'ny rasy amin'ny alalan'ny tsara, iaina ara-pitiavana, ara-pahamarinana, ampanjaka ny rariny sy ny hisiny, ikasaka ny soimbonana, anao soa ary ifanasoa, ary indrindraindrindra anampy ireo zay sahirana manodidina anay, na sahirana ara-panahy izy ireo, na ara-tsaina na ara-nofo. Ampio zahay ary mba ho Kristy mpiarabelona tokoa amin'ireo manodidina anay, ka amin'izay zahay dia ho tena ho taranaka mpanorona tokoa ary engan'ny fivavahana ataonay mba anteraka ny fiainanay tokoa ireny vavaka ataonay isan'andro, fa indrindra ny fankalazanay ny Eukaristia, dia mba engany mba ahatonganay anana fiainana eukaristika, ka hitoeranao sy hitoetra ao aminao, ka amokatra be eo amin'ny fiainanay zahay, ary dia ho feno fiadanana sy hafaliana. Aoko tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, no izy ho atsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany-ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, no izy ho atsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara raha n'olotra ny aina olo raika, ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy
dia sambatra atsika mahasapan'izay. olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania.